namariny ity fitondrana Rajoelina ity. Any Rajoelina afa mihitsy ny laharam-pahamehana aminy. Amin'izao olana mahazo ny firenena izao. Ividy fitaovam-piadiana 8,700 miliara ariary. Kanefa ny volan'ireo orinasa nampanaovana ny projet présidentiel hatramin'izao tsy voaloha. Volana Isinoa nanao ny kanja ny Barea ny Mahamasina ihany koa. Ankoatrio, fantatra ihany koa izao fa mpampianatra ECD miisa 27 ao amin'ny enseignement technique manerana any Madagasikara no tsinandray karama nanomboka ny volana Janoary 2024 ka hatramin'izao. Ny asa tsy tapaka nefa ireo olona ireo nanomboka ny Janoary ka hatramin'izao. Mamelombady amanjanaka, misakafo isanandro, mitovy amin'ireo ministra sy ny filoha ihany koa. Izay no santionany amin'ny resaka fitakiana. Tsy zoviana amin'ny rehetra ihany koa angamba, fa ny fambolena sy ny fiompiana no fotom-piveloma ny malagasy. Raha ho an'ny fambolena manokana, dia misy fomba fambolena vary maro samihafa azahoana vokatra aingana eto amintsika. 3 volana farafahabetsany dia mampiakabary ny tantsaha malagasy. Ny an'ny Rajoelina 2 taona hono vao miakatra ny vary, ka aleo ny manafatra amina taona na isan-taona. Ity mantsy no fanadihadiana natao tamin'ireo tantsaha eny ifotony. Tsy voaketsa ny atsasaky ny tambary mahery. Lany andrefana rehetra any tsy vita, ny ambany andrefana any dia iny faritra atsimo rehetrarehetra iny tsisy vita. Fa ny eto aminay eto zao tsy atsasany kory ny vita. Mijaly ny vahoaka na rano sotroina raha tsy misy, na karama atao tsy misy, fa maina ny tany. Le vorona kely mba tokony ompiana zao ta tsisy ny amelomana azy. Dia sahirana mihitsy zay na ny hanina hoanina raha tena sahirana vao mahita. Mety kely ny vokatra raha misy aiza. Isa-taona aloha raha ohatra ny eto aminay eto zao ny ankesandrery mametsaka eo amin'ny 2 kitapo salakamangy eo ohatraohatran'izay. Nefa raha izao no mity tahaka ny tiandray na raha sibika aiza fa ohatra ny maina be. Zao ny paozin'le rano anasainay lamba ety. Nandrano sotroina aza tsisy. Raha hoe zay zao akarano zany dia amin'ny 3 maraina maka dia amin'ny 7 maraina vao anjaranay. Io ny rano anasanay lamba dia amin'ny maraina ihany zay manasa lamba. Fa rehefa amin'ny atoandro izy dia laloviny vorona. Mpanakarama tsy manome lamba satria le rano efa maloto dia tsy manome lambanay intsony izy. Tsy lasa mipetrapetraka fotsiny izay. Izany no olana atrehany tantsaha malagasy ankehitriny. Tsy mba misy vola afaka anaovana baraza ho fanampiana tantsaha ve ao amin'ny fanjakana? Nahoana ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana? Afaka nanampitotsika ny tantsaha mpamokatra, afaka nampanao etsika ho fifaninanana ireo tantsaha, ho fampirosiana azy ireo mba hamokatra. Nanana moyen na ahafana nanafatra tracteur mihitsy aza tamin'izany, ho zaraina tamin'ireo tantsaha ireo. Izay ilay fahaiza-manao sy akingana, ary fahafantarana ny laharam-pahamehany ny vahoaka, irosoana ho any amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny azo ambara dia filoham-pirenena mandeha ho azy fotsiny no mitondra any Madagasikara ankehitriny, fa na ny momba ny fiainan'ny mponina ao amin'ny aza tsy hainy. Porofon'izany, olana maro no atrehany Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Iarahan-drehetra mahita fa tsy mitsahatra mitotongana ireo orinasam-panjakana. Ny mamaika ny fitondrana Rajoelina dia hividy fitaovam-piadiana 8,700 miliara ariary. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve no laharam-pahamehana ankehitriny? Misy firenena mananotanina ady ve eto amin'ny firenentsika? Sa inona ny tanjona ao ambadika izany? Dia hoy ny mpaneho hevitra hoe maninona tsy any amin'ny sehatry ny fambolena, tsy any amin'ny sehatry ny fiompiana, tsy any amin'ny sehatry ny fampandrosoana na ny lalana manaovana an'izany zavatra zany, fa ny fitaovam-piadiana. Misy ve eto amintsika menasy avy any ivelany mety hoe ahavoakasikasika ny fiandriam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao? Ngamba tsisy zany. Raha ohatra ka hoe inona moa zany tena ilaina an'izany fitaovam-piadiana zany, dia izay ny zavatra tokony atao: atsarao ny sekoly, atsarao ny fampianarana, atsarao ny fandraharahana sy ny fambolona an'asa mba tsy hisiany le talo.
marina mihitsy izay voalazan'izay. Io ilay nolazaina fa ny laharam-pahamehany vahoaka tsy laharam-pahamehany rajoelona velively. Mamonjy konferansa any ivelany dia tsy mpampiasa vola no entina miverina avy any, fa na mananganady amin'ireo sampandraraha hafa eto amintsika, na mitondra trosa miaraka amin'ny fieboebony. Trosa no mampireare azy mba hamenatra. Amin'izao fotoana, ankoatra ny haintany izay mahazo ny mpamboly, ny tosoka fanampiana moa tsy misy raha teo, toy ny zezika sy ny masomboly. Vokany, tsy zarizary ny volo rehetra, indrindra ny volo vary, toy izay ihany koa ny fiompiana. Hatreto fotsiny dia efa midika fa tsy milamina, farafahakely ny fiainan'ny mponina 800 ny malagasy, izay iaraha-mahalala fa tantsaha. Ny hoe miakatra hatrany ny vidiny entana ilaina andavanandro moa, io dia efa saika hoe isanandro. Saika mampametra-panontaniana ny maro hoe iny ny mpitondra tsy eny ve? Mihamafy ny feon-dakolosy mampitandrina, na koa hoe manamihitsy fa mananontana ny fipoahana ara-sosialy. Saingy rano atondraka ambolingisa amin'ny mpitondra izany. Raha mahakasika manokana ny fiompiana, dia tamin'ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana no mena sehatra manokana ny fanampiana ireo tantsaha. Porofon'izany ny fisian'ny PSDR, izay nazahoan'ireo tantsaha tombony manokana tamin'ny alalan'ny fampiofanana. Eny fa na ireo hatramin'ny toerana lavitra andrina aza, nisitraka izany avokoa. Ankehitriny, maty momoka io etsika fanampiana ny tantsaha io amin'izao, noho ny tsy famakian'ny mpitondra amin'izany. Fantatra izao fa mirongatra sy mianaka ny aretin'omby ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny 29 ny volana Oktobra no nahitana izany voalohany tao amin'ny fokontany Tsaramandroso, Soamahavoky, kominina Andranomanelatra. Raha ny fanazavan'ireo mponina tany an-toerana dia mivalana mipiriritra ny omby izay tratrany, ary malemy, tsy afaka miasa ny omby, na koa mena ny vokatra ronono ho an'ny reny omby. Vita vaksiny sy voara-maso tanteraka nefa ireo biby ireo, ka na mahazo tsindrona avy amin'ny mpitsabo biby aza, dia tsy misy vokany amin'ny fitsaboana izany. Tamin'izany ny fananaovan'ireo mponina Antsoavo ity raha tsy ahivina ny fanazavan'ireo tantsaha tamin'izany fotoana izany. Tena mirongatra tokoa ilay aretin'omby aty amin'ny komina, aty amin'ny tapany atsimon'ny Soamahavoky aty zany, aty amin'ny fifamanora aty, mandritra atao eo amin'ny tapabolana latsaka kely dia mivalana be ilay omby, dia miporitika be ny tainy, dia tsy misakafo ilay omby, tsy misakafo ilay omby. Dia na veterinera aza amin'izao dia hitako hoe tena sahirana, tsy hitany hoe inona natao tsindromana antibiotika ilay omby, dia tsy mety sitrana. Dia zahay tantsaha fotsiny manao odi-gasy eo, lasa miverina manao odi-gasy fotsiny. Dia zay zao ny hitako hoe mahatsaratsara ilay omby, fa tena mirongatra tokoa ary sahirana tokoa ny vahoaka. Le ombinareo hoe vita traitement ohatra hoe vaksiny sy ny karazany, le ohatra hoe fanafody le fatao isan-taona ka iny tsy maintsy hoe obligatoire, iny tsy maintsy atao foana isan-taona le vaksiny. Raha ny tena marina zao dia tokony hoe voatohatra le vaksiny le valakibo, nefa hatramin'izao dia ohatran'ny tsy hita aloha izay dika le vaksiny. Dia le odi-gasy ataonareo amin'ilay omby ohatrany hoe inona daholo? Manangonangona ohatra hoe ravongoavy, tsindahory, zavatra ohatran'le netineti-parazana reny, sakay, molaly, izay zao mena an'ilay omby eo, dia mba hita hoe mba mahatsaratsara kely ilay omby, fa mbola tsy dia tsara ihany nefa. Dia manao izy rehefa nahazo le odi-gasy ve izy nitanareo tsaratsara sa le hoe le tsindrona nataon'ny dokotera? Le hoe tsindrona aloha tena tsisy fiovana izy, asiana le antibiotika, fa le odi-gasy zany hita hoe mba mandraindray sakafo kely le omby. Zay tokony mba hojerena veterinera fohy be zany, fa tena mijaly le omby, mijaly koa zay tantsaha, miaina be le vokatronono, miaina ny omby miasa zao anatin'ny fotoana fiasana, tsisy afaka miasa satria marary daholo ny omby be dia be. Izay no fitarainan'ireo mpiompiompy tamin'ny fotoana io. 24 Oktobra io aretina io no nanomboka hita. Azadina fa nisy fampidirana reny omby tamin'ny fomba nentriketrika teto amintsika ny 5 ny volana Oktobra. Izany hoe 5 Oktobra no tonga ireo omby vavy be ronono manakaja. 24 Oktobra no nitranga ny aretina hafahafa ho an'ny biby fiompy, izay tsy fahita teto Madagasikara hatramin'izay. Tsara hotsipihina mazava fa tapa-bolana no elanelana io fotoana io.
atramin'ny 10 ny volana novambra 2024 dia 13 no maty atramin'ny 18 ny volana novambra nandritra ny fahitana sy ny antotanisa azo avy amin'ireo piompiomby any antoerana. Asa moa na fifandrifinjavatra tokoa na tsy fa mampanan'ireo mponina ao antoerana ny fahatongavan'ireo omby nampidiry ny fanjakana voatsely satria tapabolana tamin'ny fahatongavan'ireo omby ireo no elanelana nitrangany ity aretina ity mantsy no fanadiadina momba izany. Ny fantatra fa ny atombohan'ity valanaretin'ity tao Soamavoky Andramanelatra tsy lavitry ny fifamanoro toerana nametrahana sy ompiana ireo omby no tsy anahy ny filoham-pirenena teny vato farany teo ka nisy napetraka nompiana ao amin'ity ivitoerana fifamanoro ity ora vitso monja de mifindra ilay aretin'omby ary efa mianaka manerany distrikta rehetra eto Vakinakaratra amin'izao fotoana izao mitovy tanteraka ny fisehon'ity valanaretin'omby ity. Fisehon'ity aretina de mitsoaka izy mandritra ny 2 andro na 3 andro de misisitra ny tsibony de vaky amizay ny tsibony tena saika maty mahitsy ny ombina. Nisy orambe tam'izay teto Tsirabe de nisy omby apitso maraniny nisy omby anankiray tratra rehefa apitson'iny zany ny arivariva de izy rehetrarehetra reo nisy 420 raha apitso tonga de ndray tratra ary ohatrandreny popy reny mihitsy ny kakan'le omby de ny aina ny somary nalaindray ninana le omby nalailainkiomakaniny izy de ny apomboloha de tsy ninana izy vitan'le vaksiny lefa vita vaksiny le omby de sy mivala kibo fa iteretina raiky aty zany de ny omby vita vaksiny rehetra voa daholy ary izy koa miaraka voaby ny omby rehetra sy manavaka na omby be ronono na omby gasy na omby inona fa hany sy voany zany de ny omby kely lasaka ny anim-bolana zay hany no sy voany malaikomana ny omby de nefa misy hany misakafo izy fa ny zavatra misy omby be ronono mantsy zany no pianay de ny vokatra ronono zany tena midina be tena ambany be tena raha omby manome 20 litatra de any amin'ny 10 litatra sisa midina ambany be zany le vokatra ronono de ny ronono tena niaina be tam'izay fotoan'izay eo amin'ny 50 litra isan'andro eo ny ronono azy koa fa niaina teo amin'ny 70 litra eo sisa tsara zany raha tsy nisy tsy ampohoan'le omby koa rehefa avy eo. Hatreto anefa dia tsy hita izay teknisiana sampandrarahany fiompiana ho an'ny fanjakana mba mijery ny olana menjady amin'ny piomby tahaka izao fa de miady rery ny tatsaka manao antsoavo ny solombavam-bahoaka avy ao Antsirabe faharo. Hatreto dia mbola tsy tantaratra ny tena fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ny tompona andraikitra eto anivon'ny fiadidiana ny fahasalaman'ny biby fiompy sy ny fambolena ty Vato Vakinakaratra satria dia miandry fatratra zany zao ny olona hoe inona no fanambarana ataon'izy ireo manahoana ny analizy zay efa natao inona ny fepetra tokony ho ampianarina n'ireo tatsara eo mba hierovana zany biby fiompy zany fa hatreto dia tsy misy zavatra mbola mivaingana aloha mahakasika an'izay de mitaky an'izany izay solombavam-bahoaka Madagasikara izay misolo vavan'ny vahoaka fa tena ao anaty fahasahiranana tanteraka ny vahoaka satria tsy manana fahefa mividy ahitanana zany fanafody zany manavatrotraka ihany koa lafiny tsy fandripalemana amin'ny fiarovana an'ireny omby ireny. Ny fanontaniana mipetraka hatreto de ny hoe atraiza no fandraisana andraikitra ataony fitondrana rajoely manoloana izay loza mahazo ny mponina mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ireo nisy ve ny lamina matipaika sy ny fizahana manokana natao tamin'ireo biby izay nampidirina teto ireo sa natao omby miditra ambala tahaka ny fomba fitenenana malagasy izay tena misy fizahana manokana ve natao ireo biby ireo mialoha sy tamin'ny fahatongavany teto io aza moa tsy namenatra azy akory ny nilaza fa afaka mpanarana omby vavy be ronono ny omby lavositra fa voazana goavana no mahazo ny vahoaka ao Vakinakaratra amin'izao manoloana eo aretim-biby io ny aretin'olombelona coronavirus ty tsy voafe na fanentanana momba ny vaksin'ny olombelona aza marisarisa amin'izao lasibatra ihany koa ny biby tsy biby tsy olombelona izany eto Madagasikara samy nataony fanjakana antsirambina avokoa vokatry ny tsy fahaiza mitantana ninon'inona mbara dia tsy mbola nisy tamin'ny fiompiana ireo tantsaha io trangana aretina io
raha tsy tamin'ny fahinina ambyroapolo ny volana oktobra io dia okitoto ohatr'izany foana ve ny tantanana ny fiainam-bahoaka anao ahoana ny hoavy ny fambolena sy ny fiompiana malagasy tena laharam-pahamehan'ny mpitondra ve fa hoentina amin'ny fiobebona tsy voahevitra ny fiainam-bahoaka ny vahoaka trano no mizaka ny vokany fa ahoana mariny ahoana mariny